d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy ny tena ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 720 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy ianao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Vavakisika. Ray malalo, faly aminao zahay zanakao noho ny fitiavanao anay, noho ny famindramponao aminay, zay avaozinao isan'andro. Faly zay ihaindray ny teninao, ary te ta io zany hitondra fanavaozana anay mandrakariva mpamonjy eo, ary aoka ny fanahy masina, hanazava ka ampahafantatra anay ny sitraponao, hampandehanay araka ny sitraponao. Dia ho mpiara-miasa aminao tokoa zay tompo amin'ny fanasitranana ity tanina ity. Misaotra ny amin'izay fanasitranana efa natombokao, na mbola tsy hitany masonay azy zany mahatoky ny teninao ary dia ianao no hatanteraka izany mpamonjy eo. Ary izao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ao amin'ny Timoty 2:7, Timoty 2:7, ny andin'ny voalohany sy ny 2 le tapany voalohany indrindra amin'le 2 no akantsika afatra ny ry havana. Timoty 2:7, ny andin'ny voalohany sy ny 2 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Fa aoka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia isy andro mahory fa ny olona ho titehina. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teny fandre mandrakariva ry havana amin'izao fotoana izao ny hoe feno angeny fiangonana eto Madagasikara isan'alahady, ninona anaram-piangonana feno, nefa dia ohatr'izao ny toetry ny firenena. Fa nahoana ary samy mifanontany ary matetika samy sanganena ny valiteny, samy menatra ihany koa angamba amin'le valiteny. Rehefa jerena ry havana nefa ny Baiboly dia mazava be ny valiteny omeny amin'izany. Ay, ny mahatonga ity tanitsika ity ohatr'izao dia satria andro farany zao ianantsika izao. Anika titena ny olona. Zay no afatra sy fampetreretanao antsika. Andro farany zao ianantsika izao anika titena ny olona. Azakivy ary, zavatra tsy maintsy ho avy zao araka ny fampilazan'ny soratra masina. Normal be raha titena ny olona. Fa zao ianao kosa, arak'izay efa nilazain'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty, aoka hivelona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Timoty 2:3. Aoka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia isy andro mahory.
le vanim-potoana iainantsika zany ary zay ny fahamarinana voalohany de hoe vanim-potoana mikasika ny any aparany. Ahoana moa ny amin'io any aparany io? Nanomboka tamin'ny pentekosta isika riavana no ny santatra ny farany. Hoy ny asan'ny apôstôly roa 17 amin'ny anaran'i Jesoa, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no handatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny filatsahan'ny fanahy masina tantarain'ny soratra masina teo amin'ny asa 2:2 sy ny manaraka no manamarika fa ny santatra ny andro farany, amin'ny teny frantsay hoe dernier jour, ary le dernier sy le jour misy s riavana pluriel. Ny santatra ny andro farany isika araka ny faminaniana nataon'ny mpaminany Joela 3:1. Joela moa zany de tamin'ny 6 siècle talohan'i Jesoa no naminany. Efa 2 taona mahery zany zao no naharitra ny andro farany na farany. Ao amin'ny soratry ny apôstôly Jauna kosa dia ora farany, dernière heure. Ora farany no ilazany azy, ohatra ny Jauna voalohany 2:12 hoe rakizy izao no ora farany. No hoe ora farany na dernière heure de tsy tena hoe manondro ora takan'izay nijerentsika azy amin'ny famantaranandro. Le ora manko izy Jesosy tsy misy mahalala, fa ny hoe ora farany de manondro vanim-potoana, ary azo lazaina fa hoe mitovy ny hoe andro farany sy ora farany. Fa zao koa no mbola azo lazaina riavana. Ao aoriany ny andro farany, le hoe dernier jour pluriel, dia isy indray koa ny andro farany, fa dernier jour singulier, tsy misy s zany. Hitantsika zany amin'ny Jauna 9:7 amin'ny anaran'i Jesoa, ary zao no sitrapony zay naniraka dia ny tsy amelako isivery zay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Io zany le hoe andro farany, dernier jour au singulier amin'ny dernier jour au pluriel. Ho ihany Jauna 9:7, fa izao ny sitrapon'ny raiko de niazon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zao hanangana azy amin'ny andro farany. Mbola azo tsaivina ihany koa ny Jauna 2:7 zay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana zay mitsara azy. Ny teny zay nolazaiko zany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Zany hoe le andro farany, dernier jour singulier, dia sady andro hitsaran'i Jesoa no andro ananganan'i Jesoa ny mpino zany. Ary ny zavatra azo antoka riavano dia efa antongotra io andro farany, io dernier jour singulier io, ary tokony hiomana mandrakariva ho am'izany isika. Hoy ny Timoty 2:1, fa aoka ho fantatrarao izao fa any aparany any dia isy andro mahory, zany hoe zao andro farany zao zany de andro mahory, zay ny fahamarinana manaraka riavana, andro hahitana fahoriana. Ary zay no afantarana fa andro farany zao iainantsika zao araka ny soratry Paoly eto. Ary tsy tokony hanana fisalasalana ny am'izany isika riavana. Io ohatrany hoe vehivavy ray bevoka manomboka matetitetika kokoa ny contraction dia aleo mamonjy hôpitaly, satria famantarana zany fa efa akaiky ny fiterahana. De ohatra zany koa hoe ny fahoriana no marika fa anatin'ny andro farany isika izao, ka vomaika tokony hitandrina.
isy andro maory hoy ny dika teny protestanta. Isy fotoana sarotra hoy ny dika teny iombonana diema eto Madagasikara. Zao no tsara mariana riavana. Ny voambolana grika na dika hoe fahoriana kalipoi dia indroa ihany no hita ao amin'ny testamenta taloha, zany hoe voambolana milaza situation tsy de fahita io. Ka eto amin'ny Timoty 2:7 ary ny faharoa dia ao Matio 7:20, Matio 7:20. Minaran'i Jesoa, ary no ny tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy, dia nifanena tamin'ny Jesoa zany, ny demoniaka rola, nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Le lehilahy demoniaka rola zany de lazany masika loatra, zay le hoe kalipoi. Reto lehilahy mifanena amin'ny Jesoa reto dia azony demony. De lazaina hoe kalipoi, tena masika, dangereux, violent. Zany hoe zao andro farany havelomantsika zao ry havana dia ahitana fahoriana, andro maory, satria ny olona ho tena masika, ny olona ho dangereux, ny olona ho violent toy ny azony demony. Fa ny tena mahagaga ry havana de zao, reo hoe olona masika, dangereux, violent, mampitondra faisana ny mpiarabelona amin'ireo dia tsy ny gentilisa eto no resahana, tsy ny jiosy eto no resahana, na hoe ny gentilisa sy ny jiosy miara-mioko hanentsika hamono ny Kristiana, fa ny Kristiana ry havanao no lazaina hoe reo ny olona dangereux, violent, mampitondra fahoriana ny Kristiana namany. Ary ny avao anaty fiangonana ihany zany no mampitondra fahoriana ny Kristiana namany. Manazava an'izao ny apôstôly Petera ry havanao amin'ny Petera 2:7 amin'ny anaran'i Jesoa, efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany. Am'izao andro farany zao dia maro no andeha araka ny filany, propre convoitise. Maro ny mpino zany ny resahana, hiala ny finoana izy ary handeha araka ny filany. Arany marina ho ny soratra masina, reo olona niala tamin'ny finoana reo nge de tsy iza fa reo zay ety ivelany manana ny toe-pana araka an'Andriamanitra, nefa manda tsy manana ny herina. Zany hoe ao am-piangonana zany miara-mameno ny fiangonana eo de ny mpino tena nateraka indray de reo olona resantsika eto hoe ety ivelany manana toe-pana araka an'Andriamanitra. Ary maro zany hoe olona manana toe-pana araka an'Andriamanitra zany nefa manda tsy manana ny heriny ry havanao, ary de ho sarotra ny fiarahamonina, ho sarotra ny fiaraha-manompo, satria reo olona reo, ny olona ka hafa koa dia hasika toy ny azony demony ho isika teo. Zay zany no iainantsika am'izao andro farany zao ka tokony ho fantatsika mazava izany, hoy ny apôstôly Paoly. Ny toetra ratsy zay ho hita eo mpino ry havana dia ny fitiavan-tena. Zay no fahamarinana manaraka. Ny toetra ratsy ho hita eo mpino dia ny fitiavan-tena. Hoy Paoly hoe, fa aoko ho fantatrao izao fa any am-parany ihany de isy andro maory, fa ny olona ho tia tena. Ho tia tena ny olona. Fa maninona ny hoe maory le andro?
mahory efa nazavaina teo zany fa hoe mahory ihany koa le andro satria hoe efa tia tena hatrizay ny olona fa tsy mbola tia tena ohatrany amin'izao andro faran'izao tsy mbola tia tena ohatrany amin'izao andro faran'izao. Ny olona tia tena ry havana dia arak'izany hoe tokana ny problemany ny tenany. Misy zavatra ami'tranga eo dia hoe inona ny vokatra izany inona ny fiantraikan'izany amin'ny fiainako, na hoe ahoana no ahitako tombony amin'izany, na hoe ahoana ny fomba hisandratako ao anatin'izany, etsetra etsetra. Ny tenany no tompoiny. Ary mbola endrika izany fanompoana tena sy fitiavan-tena izany ry havana, ny fampianarana samihafa voizin'ny psikôlôjia ary mampalahelo fa mampiazakazaka ny mpino marina mikasika ny hoe accomplissement de soi, estime de soi, confiance en soi, vision de soi, etsetra etsetra etsetra. Dia ampiny sy hamarininy hoe ka tsy afaky ny ho tian'Andriamanitra sy ho tian'ny hafa ianao raha tsy tian'ny tenanao aloha tena fampianarany devoly zany ry havanao ary antsoina fahatezeran'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra aloha no voalohany indrindra. Io no miteraka fitiavanamana zay didy faharoa ary farany ny fitiavana ny tena. Ary rehefa dinihana tsara ry havana dia normal raha ny fitiavan-tena no tonon'ny Paoly voalohany indrindra amin'izao andro farany sy andro mahory zao, satria ny fitiavan-tena no azo lazaina fa mamitina ny ota rehetra, miteraka ny ota rehetra. Raha ny eto amin'ny Timoty 4:7 ny 9-15 ry havana dia maro ny mpandinika milaza fa zanaka ary vokatry ny fitiavan-tena daholo ny ota sy ny toetra ratsy manaraka eo ambany. Hoe ny olona ho tia tena dia hoe ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoha raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, krina, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Raha isaina ry havanareo ota sy toetra ratsy izay ny tany saina teo dia hoe miisa 12 ireo toetra ratsy hoe zanaka na vokatry ny fitiavan-tena, ary zany no mahazava-doza ny fitiavan-tena. Hoy isika tery am-boalohany hoe fitiavan-tena no mamitina ny ota rehetra, miteraka ny ota rehetra. Tsy mandreraka anay ry havana ny mamerina ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra iray izay hoe ny fisehoan'ny ota dia voalohany egoisme ary faharoa egocentrisme. Egoisme sy egocentrisme. Egoisme égale fitiavan-tena. Egocentrisme égale fieverantena ho zavatra ka mahatonga anao hevitra ny tenanao ho ivo centre ny zavatra rehetra. Any ka tsy miraharaha izay tsy mampitombo ny fahasambaranao sy izay azahoanao tombony. Egocentrika tsy miraharaha ny hafa manomboka amin'ny ohatrany, vady, zanaka, mpiara-manompo, tsy miraharaha an'Andriamanitra, tsy miraharaha an'Andriamanitra satria tsy teocentrika
ny fiainanao fa égocentrika. Indraindray sarotra no ny manavaka hoe eto ianao égoiste, ty tena eto ianao égocentrika, miseho ho ivon'ny zavatra rehetra. Fa miaraka foany reo fa nindran-dalany reo matetika ka sarotra avahana. Tsy afaka valampatra mory havana, nefa mba te haka ohatra ihany amin'ny fiainantsika andavanandro mikasika ny fitiavan-tena ary anamarinana fa tena andro farany tokoa isika zao isaky ny mahita an'izany. Ary le fihetsika ho tanysaina eto tokony hoe aperitreritra antsika ary tokony hamenatra antsika manomboka ny ory havana. Ho antsika mpitondra tômôbilina aloha, ho antsika mpitondra tômôbilina, miseho ny fitiavan-tena sy ny tsy firarahina rehefa mba hoe tokony ho céder la priorité ianao. Nefa de tsy miraratsotro zao eny na de tokony ho stopy azy ianao tsy andefitra mihitsy fa toy ny manao hoe aleo hitranga zay hitrange. Fitiavan-tena zany ry havana, atsaro zany. Ho anareo mpitondra taxi be, eny tsy anareo rehetra akory fa ho an'ny maro aminareo mbola fitiavan-tena ihany koa ny maka sy manala olona tsy eny amin'ny are, ary tsy rarahanareo na miteraka fitohanana azy zany, tsy rarahanareo fa ny asanareo aloha, ny volanareo aloha. Ary rehefa miaingo amin'ny are indray ianareo anjaranay ny mandevitra fa ianareo efa vonina ny ifandona. Nareo koa moa lehibe raha to tena hoe andro farany tokoa isika zao ry havana, andro farany tokoa isika zao. Eo koa ianao mpandeha tongotra ry havana, tena tsy miraharaha, tsy matahotra tômôbilina. Eo ny miazakazaka, nefa efa hita zao ny fiara tamy de mbola miazakazaka hanapaka alohan'ny fiara ihany, hanapaka arabe alohan'ny fiara ihany. Mampatsiaro eny akoho reny na ny alika eny an-dalana, reo no hita manao ohatr'izany ry havana, miazakazaka manapaka rehefa tamin'ny tômôbilina. Eo koa ny mpandeha tongotra sasany iampita izy de tena tsy mijery mihitsy, zany tsy mijery. Zay tokoa ry havana no tenin'ny soratra masina, andro farany zao manapatra ny fitiavan-tenan'ny olona. Ary mazava loatra ry havana farany fa io fitiavan-tena io mahatonga ny mpino maro hanao kolikoly, atratrarany zay tanjony sy fahasambarany ao amin'ny fiainana. Ary ianao kosa mba manahoana, ahoana ary ndeha isika ry havana iverina amin'ny fitiavana voalohany, le premier amour zay ihany io hanao zava-dehibe ny asan'ny fanamasina ka angataka amin'ny tompo mba ho fenoina ny fanamasina mandrakariva, ary de ny fanamasina ho faly hampidina ao am-pontsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ary amboly ao am-pontsika ny fitiavana voalohany ho setriny zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Ndao isika amaky bebe kokoa no tam'izay lasa zay, hianatra bebe kokoa ny soratra masina, hankatoa bebe kokoa ny soratra masina,
fa teny mahasalama io hoy Paoly Timoty voalohany 2 Timoty 2:3 teny mahasalama io Paoly fahasalamana ho an'ny nofo nefa indrindra koa fanasitranana antsika amin'ny areti-pahotana rehetra ary tononona voalohany amin'izany ny fitiavan-tena. Amen. Zao zany no hitantsika teo hoe andro farany izao. Ary zao andro farany zao dia andro mahory satria miamasika, mia dangereux, mia violent ny olona. Ary farany andro isehon'ny fitiavan-tenan'ny mpino zao andro farany izao. Fahavaksika riavana. Ray malalo, ndreto zahay zanakao. Fona aminao zahay no nitoetranay natoronao mazava teo e. Ary voakasika avokoa zahay ninona anara-piangonana misy anay e. Mamelany elokay mpamonjy eo. Ny teny soratra masina tokoa izay teny mahasalama, hanasitrana anay amin'ny fitiavan-tena izay mibaiko ny fisainanay sy ny fanorinay ary ny fihetsika rehetra. Ny ranao Jesoa izay nahalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana hanadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary mbola mangataka aminao koa izay mpamonjy eo, afao amin'ny fahazaran-dratsy manao na mandray kolikoly zahay. Moa ave misy zava-mahagaga izay tsy hainao Jehova ho. Zany ny vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Solofo Ramaholimihaso no nanolotra ho anao ny 4 androany samia tahiny tompo riavanao. Chaîne d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy honnêteté ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 410, andiny 7. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy ianao.